Manomboketo isika dia hoentin'ny namana Norbert Kotomalala ao anatin'ny fanomanan'ny ekipa pirenena Malagasy ny andian'ny fahafolo ny Lalaon'ny Nosy atao atsy amin'ny Nosy Maurice Sokajin-danja 20 ary no handraisan'ny Malagasy anjara amin'ny taranja totohondry ho an'izany Lalaon'ny Nosy zany efa vonona tanteraka ireo mpikatroka amin'izao fotoana izao hiaro ny vonona pirenena amin'ny Lalaon'ny Nosy izay ataony amin'ny Nosy Maurice. Isan'ny iandrandratsika medaly volamena ihany koa ny taranja totohondry amin'ny ritrany Lalaon'ny Nosy atao atsy Maurice. Efa anatin'ny dingan'ny fiatrehana ny fifaninanana tanteraka ireo mpikatroka amin'izao fotoana izao araka ny fanavana nomena Andriamatoa Razanak'olona Claude mpanazatra ny ekipa pirenena. Ny fanomanana olo zao dia afa tena raha resaka fizika sy ny teknika dia afa tena ampy fa eo manomana ny spesifika zany zay zao miady eo ambony ringa amin'ny combat 3 rounds de 3 minutes dia manamafy ny force fa raha ny endurance sy ny frappe zany efa hita hoe azo. Firy moa zany ny atao hoe boxeur mety ho any amin'ny Nosy Maurice atao amin'ny ho an'ny taranjanareo? Ny taranja boxe zany misy valo catégorie valo no mandeha any. Et ny catégorie c'est 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, 80, 69 kg, 81 kg, 91 kg. Zay zany. Ny fandaharam-potoana amin'ny fanazarantena ohatran'ny ahoana ny anareo atao amin'ny taranja totohondry? Raha ny fandaharam-potoana zany ny maraina zay amin'ny fito hatramin'ny 6 physique. Dia ny talata zay en salle isaka talata salle de musculation. Dia ny hariva zany zay technico-tactique atao amin'ny gymnase ampefiloha. Raha ny tantaran'ny Lalaon'ny Nosy manana ny anjara toerany ny taranja totohondry indrindra eo amin'ny fahazahoana medaly volamena mety manahoana ny antoka omenareo amin'ity sy mety hoe firme mety ho azontsika? Ny teny hoe firme mety ho azontsika fa tsika tsy maintsy mahazo fa anisan'izany mbola tsy fantatra dia meday moa zany tsika tsy ambany mihitsy hatramin'izay ka hiezaka ireo boxeur zany amin'ity efa mba tsara ihany ny fanomanana teo dia ezaka izay aka meday maromaro. Araka izany dia efa afaka mananteny isika fa andrombaka medaly volamena ny taranja totohondry mandritra ity Lalaon'ny Nosy ity fa isan'ny sisa ny tsy fantatra. Saika ireo Sokajin-danja maivana no andraisantsika anjara satria ao sika ny tena manana herintsika apetsaka andrombaka medaly volamena ho ny mpanazatra.